Miakatra ny feo avy any fotony, tsy ireto manambara ireto fa ireo olobe any amin'ny faritry Sofia, faritra izay niavian'ny Praiminisitra Olivier Mahafaly, tsy toteny ary tsy ankatoavin'ny olona tiantsony ny Praiminisitra. Manaraka zay, Monsieur le Président, zay aby n'olo tsy tia hady zay tsy mihety, fa misy olo mampiady zahay. Azovy n'olo mampiady zahay zany fa Praiminisitra Mahafaly rasolonandrasana Olivier, izy ny mampiady zahay ato. Mampiady olo mofidy, mampiady zahay samy sojabe, mampiady tanora samy tanora. Miangavy anao mavesitra azy io zahay, Monsieur le Président, alao amin'ny toerana misy azy izy. Ny raharan-tsakabary no farany fa ny aloha ireo efa maro ny zava-nisy taty amin'ny faritry Sofia izay tsy voafehin'ny gouvernement tatarian'ny Praiminisitra. Fialana baly ny resaka nataon'ny Praiminisitra fakomaliny. Ho an'ireto olobe ireto, tsy manaja ny asina sy ny fomban-drazana izy, na indray mandeha aza, tsy misy fitsapana lahelo fijerena ireo avana trabony nataon'ny Praiminisitra Olivier Mahafaly. Nanamborana ny zanakay zay iverina ire mandreny amin'ny région de la Sofia tsy manantsiny, vinovino mifoagna, samsambory mifoagna, ohatra nampokohandrova, hanambotra zanakay amin'ny région de la Sofia amin'ny reto district reto voalaza eto. Mampikonina andohany misamboriny 17 lahy. Zay ny gadragna any Mazenga. Port Berger nanamborina zay 10 lahy misamboriny ny gadragna any amin'ny région de la Sofia, any atapitanagna ny Antsuisy. Nanamborana ao Befandriagna ao Ambodimotso, nanamborana Amanditsara, Ibialagnana, indrindra mo Antsakabarina. Teo namaragna ny fanamborana zanakay tsy manantsiny sambotsamboro poa. Angatan'ireo olobe ny famoana ireo zanaky ny faritra no gadragadraina noho ny antony tsy misy dikany. Tao Befandriana Avaratra ohatra, angatan'ireo olobe ny tokony anohizana ny fanadihadiana momba ilay fitsaram-bahoaka nisy tao izay mahavoatontonona ny ben'ny tanàna ao Befandriana Avaratra.